Mahakasika an'izay fanemorana ny datim-pifidianana izay moa dia nilaza ny misy ny fiompiana Ihanta Randriamandrato dia izay avy amin'ny ankolafy Ravalomanana fa manohana ny hitazonana ny datim-pifidianana ho amin'ny daty ny 7 ny volana Jolay ho avy izao izy ireo. Voalavo sy Kosa. Manohana ny anatanterahana fifidianana fiodinana voalohany 4 Jolay ho avy izao ny ankolafy Ravalomanana araka nambara ministra Ihanta Randriamandrato. Araka ny fanazavana netiny dia fifanarahana ny raisan'ny rehetra nandritra ny ankolafy izay nitanterahana teny amin'ny sisy Ivato ny fitazomana izany. Raha ohatra ka nisy consensus hita tamin'ny ankolafy iny zany dia io daty ny fifidianana io amin'ny hoe 24 juillet azaky tingana intsony araiza hionitra satria lay firenena efa tena latsaka kanterena ny vahoaka efa tena hita fa memahantra tsy afaka intsony ny firenena iotra ny 24 juillet io. Eo ihany koa moa le hoe ny gouvernemanta tsy afaka ny amoaka daty raha tsy misy avy any amin'ny senita. Raha ny zava-misy dia miantona ny fanontana ny bilety antokana. Mety mbola ho tratra ve fanatanterahana fifidianana ny 4 Jolay raha lafiny teknika no jerena. Amin'ny lafiny ara-teknika raha ny fanazavan'ny senita aloha hatreto dia mbola tratra ihany ny fanontana an'io bulletin unique io ary eo amin'ny lafiny teknika hafa ankoatran'io bulletin unique io dia ohatrany efa milamina ihany koa anivon'ny senita ka eo zany ny hoe io aloha ny senita no afaka mamaly azy ary zay no tenenanay hoe aleo ny senita mihitsy no mametraka ny daty mba tsy hisin'ireo hoe fanemorana araky ny lafiny teknika. Raha ny eny tsy nanatrika intsony ny filakevitra minisitra taorian'ny datin'ny 9 Mey ny ankolafy Ravalomanana, inona no mety anton'izay? Hatreto aloha zany zao dia io daty ny 24 juillet io no mbola fantatra fa ofisialy amin'ny daty ny fifidianana. Tsy mbola misy daty anankiray milaza hoe miemotra io na tsy miemotra io. Mbola tsy tonga amin'izay zany tsika ka aminay zany dia logika be ny tena ary cohérent tanteraka milaza hoe 24 juillet aloha ny daty ny élection présidentielle fantatra ndikan'izany dia ireo 1 Mey nadary zay ny week-end ny COS dia efa candidat avokoa ary tokony hanaraka ny lalàna misy eto amintsika zany hoe candidat reo ny président zany dia efa candidat ihany koa satria tsy niala izy dia tokony miatra daholy lalàna zay misy eto amin'ny firenena. Araka izany dia mitazona ny tokony hitazomana ny daty ny 4 Jolay ary raha toka misy ny fiemorana dia omena ny senita ny famaritana ny daty hoy ministra Ihanta Randriamandrato ary heveriny tsy mpikambana amin'ny gouvernement ity fa tokony manaraka ny lalàna ny candidat rehetra ny fifidianana ary hanaja ny fametra-pialana.